Raha iverenana kosa ny makasika ny fambolena dia tao amin'ny commune Anjeby tao no nanamboana ilay fambolem-bary vaovao an'ny teto Madagasikara. Nisy moa ny atrik'asa nampahafantarana izany fambolem-bary vaovao izany teo anivon'ny hôtel Colbert etsy Antaninarenina. Nanatanterahana azy ity ny tanjona dia mba ahafahana mamboly vary aingana mitombo malaky raha ny fanazavana nentiny ireo mpikarakara. Tantsaha mpamboly misy 4 no niarahan'ny Nestlé sy ny foibe fikarohana hampiharana ho fampandrosoana eny ambanivohitra na FOFIFA. Niasa teo amin'ny fanandramana fambolena karazam-bary misy otrik'aina voajanahary toy ny zinc sy ny vy, antsoina hoe nirika 1, 2, 3, 4, 6 ary 15, xjigna ary unikeng. Natomboka tamin'ny volana oktobra 2024 ty fambolena karazam-bary vaovao ty ary nosantarina tao amin'ny commune Anjepy, commune fitaratra ihany koa ao amin'ny distrika Manjakandriana. Nampahafantarina tamin'ny pompo ofisialy io marainio tamin'ny alalan'ny atrik'asa izay nikarakaraina tetsy amin'ny hôtel Colbert etsy Antaninarenina ny ambangivangony amin'ity tetik'asa fambolem-bary ity. Tanjona amin'izy ity ny ahafahana mahazo karazam-bary afaka mitombo malaky izay aparitaka amin'ny mpamboly, afaka mifanaraka amin'ny teknika fambolena malagasy sy ny toetrandro misy eto ary ambony ny tahan'ny otrik'aina mahasalama ao aminy. Eo ihany koa ny fampitomboana ny vokabary amin'ny alalan'ny fampidirana karazam-bary vaovao sy ny fanatsarana ny foto-tsakafo malagasy amin'ny alalan'ny fampidirana otrik'aina mahasalama.